Faly miarahaba ny vahoaka malagasy Tsakanavaka. Na ny eto an-toerana na ny any ampitan-dranomasina. Magnano mbola tsara antsika jiaby, mbola tsara olo jiaby. Akory aby sika be, akory aby lie, akory nahodareo, akory njarareo. Nareo koa. Akory inaro ina. Zay no ameheza anazy satria ialana tsiny raha nandefan'le hira. Ino moa ialana tsiny amizay? Fa iny hira igny zany mba hi-incitena atsika hoe anina lany mega amin'ny TikTok, lany mega amin'ny haino hira, lany mega ao amin'ny Facebook, manina raha mandany mega. Ny haino di mandray noty mahakasika ny raharam-pirenena satria malaza be tato ato le resaka forme d'état. Zay manitondrana azy raha ohatra ka droit constitutionnel le izy. De zay koa moa zany maha juriste de misy le adage hoe chose promise, chose due. De aminay juriste contemporain moa zany de tsy maintsy mampiasa latin, pacta sunt servanda, le respect de la parole donnée. Ka zay zany nanaovana an'ity vidéo ty ohatsika malagasy rehetra satria de nahoraka sy malaza zany resaka fédéralisme, état unitaire décentralisé, centralisation, etc. Forme d'état ny fomba fitenena anazy zany en matière de droit constitutionnel. Ka zay no voaboasana araka ny tenenina teo zay de somary lavalava le izy satria de misy point maromaro no resahatsika raha satria nanaovana fikarohana ao koa moa ny zavatra nianarana de ao ny fikarohana natao satria tsy tsika no pionnier am'zany forme d'état zany fa maro be ny fanjakana ny forme an'izany état zany eraky nyty zao tontolo zao ty ka de oboabasana hoe zana atao haingakaingana satria eo amin'ny slide 16 slide eo le izy fa nanomboako azy moa zany araka an'izay de tsy misy miteny fampidirana. Madagascar, superficie Madagascar 587 041 km². Fa izy no fa enina amby efapolo ny firenena ngeza ran'izao tontolo zao. Izy no nosy fa efatra ngeza ran'izao tontolo zao. Za tsy andainga fa iteny fotsiny so de ho tapaka ny lelako so de ho doranareo fa araka ny données meny statistique stat de 32 810 ny olombelona eto Madagascar. 8 520 mipetraka andrenivohitra zany hoe manome 26% zany namboropolo isanjato. 24 290 mipetraka any ambanivolo milieu rural ny fiterenan'ny vazaha eo amin'ny 74%. Manana faritany anina atsika ary io le hadisoana satria zavatra anaty lalam-panorenanao zero tsara amin'ny article 143 eo izy misy faritany enina Tananarivo Atsirana na Fianarantsoa Mahajanga Toamasina Toliara. Taloha izy io de efa nalaza ny antsoina hoe province autonome tamin'ny 1998 fa foana ho azy teo satria chaque fois vao misy crise eto Madagascar de mieritreritra amizay tsika ndao no fédéralisme, ndao no faritany mizakatena etc. De ampiasaina fotsiny zany le rafitra amin'ny resaka fifidianana. Taloha tsika tamin'ny nanomboana azy tany amin'ny 2004 satria misy ny loi 2004-001 de nanana faritra na région 22 région. De lasa 23 izy de zao izy lasa 24 amizao 2026 zao. De tokony fidina moa reo fa nitendrena foana. Taloha tsika tany amin'ny 2015 tany de 114 plus 5 ny district de lasa 119. De amizao izy lasa 120 satria lasa mivadika district Antanimora sud. De manana commune nasika eo 1695 fa tsy fantako tsony amizao fotoana zao satria misy mamorony zavatra tsokotsoko moany. Fa tamin'ny 2015 izy io 1557 ny commune fa amizao izy 1695 maraka ny recensement natao zany. Ny fokotanitsika 18251 tamin'ny 2024 io. Fa misy mamorona fokotany rehefa misy fifidianana mba angalaram-bato angamba na tsy fatako anaovaninona fa de zay le izy.
Ny principes généraux zany en matière de droit administratif de ny STD zany ny service technique déconcentré tendrena ny olona miasa ao. Ny CTD collectivité territoriale décentralisée de fidina ny olona mitantana azy. Moa ve zay ve ny zava-misy eto Madagasikara. Iresaka amizay tsika resaka état fédéral satria zay moa malaza eo fédéralisme. Na voan'ny fédéralisme tsika nde avadika tsika resaka foko. Zay ny nahadiso azy. Fa juridiquement zany no anarazavana azy eto araka ny fikarohana natao sy ny zava-misy araka ny zao tontolo zao de zany état fédéral zany de fanjakana anankiray manana fanjakana marobe zanany ao anatiny ao. Ino moa ny tenenako azy hoe zanany satria misy ny état fédéral de misy ny état fédéré de le fédéré no ataontsika hoe zanany any Amerika agny misy zany état fédéré zany état fédéral zany, any Allemagne misy, en Suisse moa izy ataony confédération sy ny sisa de ny atsika zay zany fa le principe de tsotra unité dans la diversité. Samy manana ny mahizy azy fa iray ihany le fanjakana. Eo anivon'izao tontolo zao zany tsisy mahalala raha tsy hoe États-Unis d'Amérique ray. Fa kosa izy manana 50 états fédéraux. De tokony zay koa ny atsika. De zany fa misy piège sahady. Izy no omena fahefana. Les 6 provinces ao amin'ny lala-panorenana mbola tsy voakosoka ve sa ny 24 régions. Zay zany fanontaniana ray. Satria tsy maintsy misy fahefana roa zay le niveau, 2 niveaux anatin'izany état fédéral zany. Fa manino moa tonga de état fédéral ny teneniko satria sasany teny fa la état unitaire décentralisé. Bo tenenina eo no mahaleo ny olona moa ny conclusion any amin'ny famaranana. Fa zay fotsiny raha vao hanao état fédéral zany tsika na fe resaka fédéralisme de misy 2 niveaux de pouvoir io de misy ny état fédéral. Misy zany nentsina hoe constitution fédérale lala-pandroenana fédéraly. De manana gouvernement fédéraly. De manana armée fédérale tsika. De ny monnaie rayane. Zay le piège. So de hanao 24 états fédérés tsika na hanao 6 états fédérés de hanao vola N samy hafa diso. Diplomatie rayane. One country, one vote. Zay ny any amin'ny Organisation des Nations Unies. Rayane, Madagasikara rayane zany fantanjareo. De sy ny sisa zay ny resaka fifandraisana irasam-pirenena. Rehefa vita ny état fédéral zay ny compétence-ny de misy ny antsoina hoe état fédéré. Manana lala-panorenana amizay zany zareo. L'état fédéré zany raha fanao l'état fédéralisme tsika. Soit io si constitution propre amin'ny niveau ny état fédéré any, soit 24 régions tsika. De manana parlement encore zareo. Manana député fédéré. Zay zany amin'ny rafitra fédéral iny manana parlement encore zareo. De tsy haiko nao bicaméral izy misy sénateur fédéral koa zany de misy député fédéral sy ny sisa de misy gouvernement fédéral manana gouvernement encore zareo agny. Fa ny compétence zany de am resaka fampianarana, police, santé, droit civil. Tadidy izy fa ny police zany de misy ny police any amin'ny état fédéré sy ny police fédérale. De zany misy FBI any États-Unis d'Amérique malaza, CIA malaza daholo zany. Ka eo tsika zany de fa manomboka mailomailo. Raha tsy manomboka amizao zany tsika raha hanao le fédéralisme de veloma satria ça va prendre du temps mety folo taona io vao tafapetraka. De zay no opposé le état unitaire salam Madagascar na salam France. Satria gouvernement ray aty ambony aty fotsiny de parlement ray aty ambony aty de fa zao zany tsika fa mieritrereita fa hisy parlement hisy gouvernement any amin'ny fitsinjarany le fahefana any amin'izay fédéralisme zay so de hadino le izy. Zay le izy. Ny problème tsika de tsy mahasahy manazava hoe inona ny point fort de inona ny point faible. Ny point fort amin'ity resaka état fédéral ty zany
de le resaka zay diversité zay satria tsika misy foko 80, misy faritra 420, misy faritany 1. De mahatsara zany samy mampiasa ny lalàna zay hahatsaratsara ny fanjakana misy eo aminy, samy mamolavola manandratra miboosté ny fombandrazany, ny culturany, ny fiteniny, ny fivavahany sy ny sisa fa zany tsy hampisarabazana atsika fa ny atsika io entina fampisarahambazana. Misy ny antsoina hoe démocratie de proximité satria mety hifidy gouverneur reo olona reo isolo tena azy na tsy fantatra hoe président de région raha ohatra 14 région izy fa raha atao mifaritany izy de tsy maintsy gouverneur manaraka an'le système décentralisé ihany zany le izy, de samy manao ny fifidianany. De eo zany tsika hoe lalam-pifidianana avy aiza satria mety misy ny lalam-pifidianana fédéral de mety misy ny lalam-pifidianana fédéré. Zay loi électorale fédéré zay organisena ny fifidianana isaky ny any amin'ny rafitra rehetra zay hapetratsika. De moa ve tsika afaka samanao lalàna mahakasikazy igny koa mbola affaire hafa koa. Ao na ny laboratoire d'innovation tsy maintsy manana hamorona ny politika sy ny sisa ny any amin'ny état fédéré. De ifrenena an'le fivangongoany le fahefana ty ambony nanaovana an'le fédéralisme fa tsy hifanavakavahana ara-poko na hifanakanana amin'ny resaka fivelomana, resaka économie, ny resaka fampianarana sy ny sisa sy ny fitsaboana, tsy agny le izy fa mba misy division verticale de pouvoir. Rehefa verticale izy milatsaka sahala amizao de lasa horizontale satria mitovy daholo ny état fédéré, mitovy sahala amizao zany le zareo. Fa mety ny olana amitsika de samy aona le harena satria efa misy mpanan-karena ny sasany, efa misy fa mandeha lavitra be mifoto-drafitrasa ny sasany ohatra zao Antananarivo aty daholo ny ministère de fa izy zany avancé. Ohatra zao Tomasina manana port de ao misy fidiram-bola be sy ny sisa fa zany kosa tsy hoe katsanana de tsy mahazo manafatra entana ty nareo sy ny sisa na asonitra nay ny vidin'entana sy ny sisa zay le izy. Tsy maintsy ny vonina atsika higeriany zany zavatra rehetra zany fa zay aloha ny point fort hoe voazarazara ny fahefana, voazarazara samy misitraka ny harenao amin'ny fa tsy hoe le midikany misitraka ho tazomanao rereo zany manga raha ohatra misy manga avy any Majunga tsy mahazo miakatra Antananarivo na misy raketa avy any atsimo na misy trondro avy aiza de ho tazomana, tsy mety. Fa ny zavatra mila mahamailo zany de ny prévention na sécession. Na vitsy anisan'ny faritra anankiray na vitsy anisan'ny faritany anankiray na inona le izy de tsy mifanavakavaka etsika fa samy malagasy. De na vitsy anisany na vitsy ny région anatin'le faritra anankiray na ny vitsy ny commune de olombelona nipetraka ao population io de hajaina ry zareo, zay le izy fa tsy de mivadika zavatra hafa. Ina ny point faible or zareo za ohatsy tsy miteny hoe aza manao na manaova zay resaka fikarohana ny natao de zay za fanampanantena hoe hanazava. Zay le point fort ny teneniko tao, voazarazara ny fahefana samy misitraka ny azy, samy misitraka ny arenany kibon'ny tany fa tsy mifanilikiliko. Sarotra be ny hanaovana azy io sady tsy maintsy maharitra raha tsy manomboka ao iaho satria na ny antony il nous faut une double administration fédérale et administration fédérée. Zay zany de fa zavatra toavana be na ressources humaines io na infrastructure na inona mety hisy ny conflit de compétences. Hoe inona ny compétence omena ny état fédéral de inona ny compétence en état fédéré. Fa nitenenina teo misy ny compétence globale, misy zavatra tsy azo zaraina tsy maintsy mipetraka amin'ny état fédéral aty ambony aty io. Zavatra tsy azo zaraina zany le compétence, sahala hoe le diplomatie, sahala hoe représentation comme Union africaine, SADC, COI, any amin'ny ONU, igny zany raha ihany, ny état fédéral ihany manana an'izay zavatra zay. Misy am'izay ny antsoina hoe inégalité territoriale. Tsy mitovy ny richesse, tsy mitovy ny fidiram-bola an'le état fédéré. Dikan'izay zany mila mifanampy fa tsy mifanary. Zay le pérécaution. Mila mifanampy zany reo état fédéré na ho 24 reo na ho 6. Satria 6 ny province, 24 régions.
misy ny ko hoe hoatrinina zany anaovantsika ny double parlement satria misy ny parlement fédéral de misy ny parlement fédéré. Hoatrinina ny ko ny vola olany amin'ny gouvernement fédéral de misy ny gouvernement fédéré. Double fonction publique, misy ny fonction publique fédérale de misy ny fonction publique territoriale. Satria tsy maintsy misy zay. De inona ny risque de sécession fantenenina teo zay, raha mena fahefana be ny faritra anankiray na tsy fantako de mety misy rombo, misy fisarasarana sy ny sisa. Inona koa ny risque? Isy ny concurrence néfaste. Zay faritra zay ta fédéré zao de mifaninana amin'iny de lasa concurrence déloyale le izy de lasa animbatsika sy ny sisa. Ao le resaka fiscalité, fitakena hetra. Samy manana ny azy ve? Zay le fiscalité locale, samy manana ny taux impôt ve? Sany sasany tsy apandoa impôt de rehefa tsy apandoa impôt no de vola avy aiza no hiditra eo. Eo amizay ny vahoaka ho sahirana. Qui fait quoi? Izy ny manao ninona? Izy ny responsable amin'inona? Rehefa lasa ny double administration. Satria administration ray izy eto fa manahirana atsika hoe inona ny rôle ny gouverneur, inona ny rôle ny chef district, inona ny rôle ny préfet, inona ny rôle ny reo directeur régionaux rehetra reo, sy ny provincion raha sy ny province, sy ny sisa. Efa risy napisy olana tany Allemagne zany tam resaka Covid-19 satria ry zareo reo tsy ratsy ny fédéralisme, tsy ratsy ny manangana état fédéral satria de 7 ny firenena mety ho fahavalo ambiroapolo zany tsika malagasy eran'izao tontolo zao no manao azy io any amin'ny 40% ny population mondiale zany miaina anatina fédéralisme fa ny azy mandeha tsara ny atsika vao hanomboka satria tsika mody hanomboka taitaitra de aveo koa mihematra ndray tsy ndray koa natao fa zavatra hafa de eo tsika zany varina manao va-et-vient zany satria États-Unis d'Amérique mampiasa azy io de any Brésil, Mexique, Argentine ngeka état fédéral daholo. En Europe, Allemagne, Suisse, Belgique, Autriche, Russie, io Russie malaza eo mampiasa fédéralisme io fa hafa ny fomba fanaovana azy. Izy ny malaza aty Afrika, Nigeria, Éthiopie, Afrique du Sud, firenena manakarena daholo mandroso daholo mampiasa ny fédéralisme reo satria hain'zareo mampiasa azy. Izy mampiasa any Asie any, ny Inde, Pakistan, Malaisie, Émirats Arabes Unis, azadinoina fa aziatika ho ny Arabo. Any Océanie, de ny Australie mampiasa azy. Mampiasa le fédéralisme. Fa tsika Madagascar inona marina moa tsika ty? État unitaire décentralisé. Sisy maharatsy azy. Na Japon, état unitaire. Mandroso Japon. État unitaire mahafantatsika France fa nilovaina tamin'ny Frantsay mantsy ty zavatra ataotsika ty. État unitaire décentralisé fa tsy nizaraina fotsiny le fahefana. Ny vangongo teto Antananarivo de daholo ny zavatra rehetra rehefa hanonga mpanjakana de eto fotsiny manonga anazy Antananarivo de sambrava ny tsena. Zay zany point fort ny état fédéral sy ny état fédéré. Rehefa tsy manaiky fanonganana ny any amin'ny état fédéré agny de sisy miongana io satria samy manana ny fahaleovan-tenany io. Fa tsika zany nampiasa le décentralisation fa tsy effective le izy. Satria sisy le transfert de compétences, sisy ny transfert makany amin'ny région sy ny commune, sy ny sisa. Tsy manana pouvoir législatif. Ny any amin'ny région sy ny commune eny madika ny pouvoir législatif zany fahefana hanao lalàna mahakasika ny faritra momba azy. Hoe inona ny tokony ataony ity fa tsy maintsy avy ety ambony ihany, avy ety amin'ny pouvoir central ihany nanome ny zavatra rehetra. Zay mantsika tamin'ny 2009 fa saika hanao zavatra. Tany amin'ny 90 na après fitondran'ny professeur Zavelbert paix son âme. Efa nanandrana izy anao zany province autonome zany fa tsika zay question zay mipetraka zao. Eo province eny na hoe natao état fédéré sa ny 24 régions. Anjaratsika mamaly. Zay niteneniko hoe aza sena opa na sena inona le izy fa manaova vidéo koa nareo rehefa te hanao. Satria zay ny avy ety amiko zany manazava fotsiny afa tsy miteny hoe manaova na tsy manaova de hitatsika eo zany le izy fa tsy maintsy tenenina hoe inona sy inona. Inona ny caractéristique zany état fédéral sy ny état fédéré zany. Origine. Izy io zany taloha tamin'ny zareo tany resaka association le izy hoe fanjakana samy fanjakana de mitambatra anatina fédération anankiray de zay le izy. Double souveraineté. Misy ny souveraineté fédérale de misy ny souveraineté fédéré. Zakatsika malagasy ve zay tokony zaka kosa.
fa manino moa zaka ny firenena rehetra de aonatsika fa kosa misy ny antsoina hoe souveraineté unique ray ihany misy ny zavatra mipetraka aty amin'ny pouvoir central na ny état fédéral de eto tsika de efa manomboka miketriketrika ny zanaky ny faritra rehetra surtout anareo mitaky an'io zavatra io misy deux niveaux de constitution de misy ny constitution fédérale de misy ny constitution fédérée fa tsy mila mifanohitra io ary tsy mila manimba ny unité nationale zay unité dans la diversité zay tsy mila io tsy maintsy misy constitution locale de fa miomana pouvoir législatif misy ny parlement fédéral de misy ny parlement fédéré de fa omany zany izy ny latsaka sy ny sisa zany amizao zany any États-Unis agny sao de hanahirana ny États-Unis zao Californie zao mamela ny fihinanana cannabis fifohana moly de ny sasany tsy mamela de misy pays any États-Unis d'Amérique mamela ny peine de mort de ny sasany tsy mamela zany daholo ny zavatra hitranga eto amty Madagasikara aty zany satria tsy maintsy hanana ny diversité ny spécificité zany ny état fédéré tsirairay de ao amizay le répartition de compétences eo le principe d'attribution hanahirana atsika inona ny pouvoir apetraka an'le constitution fédérale aty amin'ny maha état fédéraly azy de inona ny hijanona any amin'ny constitution compétence omen'le constitution fédérée ny état fédéré de tsy maintsy misy ny antsinao principe de délégation manoratra zao ny azo ny état fédéré atao de zao ny tsy azony mazava amitsika le izy asa be raha tsy atomboka hoe rahanao de tomboho fa raha tsy anao mbola misy 10 ans misy 20 ans efa maty aby tsika zao miteny zao na zao mety fa tsy eo zay vao tafapetraka zany état fédéral zany raha tsy atomboka raha te hanao azy ao ny contrôle satria tsy maintsy misy ny cour suprême fédéral de tsy maintsy misy ny resaka fitsarana any amin'ny état fédéré tsirairay hanao arbitre de ty zany misy arbitrage nefa ao na inona ny amboniny constitution fédérale sy ny constitution fédérée de tsy maintsy misy tutelle de l'état io de tsy maintsy misy contrôle de légalité miverina ihany ny any amin'ny principe de la décentralisation fa ny atsika moa zany le principe tsy nampiasaina de niverenako teo anisan'le caractéristique zany le statut international un seul état one country one vote de aza mieritreritra ny isika any amin'ny état fédéré zany hoe afaka mise présenté any amin'ny Nations Unies any tsia fa Madagasikara raha ihany fa kosa afaka manao collaboration afaka manao jumelage ny état fédéré anankiray amin'ny maha état fédéré azy fa misy compétence exclusive zany amin'ny état fédéral tsy azonao kitihana de ny diplomatie ny état fédéré zany tsy afaka handefa na hanendry ambassadeur amin'ny tany agny anivelany na handray ambassadeur ho azy rery fa ny ambassadeur de raha ihany koa aty ny représentation zany raha ihany de ny révision na constitution eo zany manomboka mahatsara azy satria rehefa tsy manaiky ny état fédéré de tsy afaka manova ny constitution aty amin'ny état fédéral fa arakaraka atsika ihany io zany hoe zay le resaka juridisme zay tsy maintsy arahany tsika zany tsy afaka hiala anatin'ny règle na ny principe généraux international ny apetraky le droit international fa tsy maintsy manaraka an'izay ka anjaratsika zany mieritreritra satria tsika manana ny région de manana faritany de nefa tsy lalam-pandroenana reo de tsy maintsy samy hanao lalam-pandroenana ao na ny transférena ny compétence ao na ny autonomie financière zay mantsy zay le fiscalité locale satria ny tenany de mampianatra finance publique sy fiscalité locale io avy aiza amizay ny vola ho kirakiray ny état fédéré tsirairay satria raha tsika mampiasa ny collectivité territoriale décentralisée amin'ny alalan'le état unitaire décentralisé io zany de tokony misy nge ny budget provincial misy zany anatin'ny lalam-pandroenana misy zany ny budget régional de misy ny budget communal misy zany anatin'ny loi organique LOLF fa moa misitraka an'izany ireo collectivité territoriale décentralisée de eo mahatomboka mahatonga ny combat io de tsy maintsy misy koa nitsinao hoe tutelle ny tutelle moa zany fanoravana satria ny contrôle a priori tsisy tsony fa ny contrôle cour d'exécution sy ny contrôle a posteriori no misy en matière d'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées de
anjaratsika amizay no mijery zany tsika amizao fotoana zao hoe inona no ho raisina fa maninona moa tsy nizaraina le fahefana hatramizay moa ve tena ratsy le état unitaire décentralisé sa le tsy fitsinjarana an'le fahefana no naharatsy azy de tohizako ihany ny resaka satria misy point fort de misy point faible à comparer. Inona ny point fort? Samy manana ny langiny, samy manana ny ialana zany le sécession. Zay natonga ny guerre de sécession tany États-Unis d'Amérique, zay tena te aleo tena de zay sy teo amerikanina, zay hamalinareo. De jerena le contre-pouvoir satria sao de misy miverina indray le tyrannie centrale. Te mivangongo mbola namanao fédéralisme zany tsika na manao l'état fédéral, mbola mivangongo aty amin'ny pouvoir fédéral ihany ny fahefana rehetra. De tsy mety zay, fa tsy maintsy misy netsona hoe unité, de tsy maintsy misy netsona hoe égalité. De lalàna mitovitovy zany lalàna tokony ampiasaitsika fa tazomana netsona hoe solidarité nationale na ny firaisankina pirenena. De ampiasaina resaka simplicité ny rapidité, samy mampiasa ny décision sy ny sisa. Samy manana ny fanjakana. Fa ny olana fotsiny zany éviter zay le point faible, inégalité. Misy ny état riche, tsy maintsy misy ny état fédéré riche, état fédéré pauvre. De tsy maintsy misy ny complexité sy ny blocage, ahoana ny conflit de compétences raha araka ny tantaraiko resaka double administration, double constitution, double police, double gendarmerie, double armée. Zay misy ny armée fédérale, de misy ny armée fédérée. Misy ny police fédérale, FBI, de misy ny police fédérée, etc. De izy amireo police reo zany hanaiko ty fédéral. De zay fédéré. De na tonga tsika hatramizay nge sahirana nge aty Antananarivo daholo no fanapaha-kevitra rehetra de nisy amizay le frustration locale de tsy vitany hoe locale izy fa nivadika resaka foko. Hoe nareo Antananarivo nareo zao, nefa tsy zay le izy fa misy olona avy amitsika avy any amin'ny faritra, président ny république teto, premier ministre ela be teto, ministre ela be teto, sénateur ela be teto, misy koa ny député ela be teto sy ny sisa. De zay zavatra zay no mila jerentsika zany hoe ahoana ny fomba hanaovana azy. Io tsy resaka foko, tsy resaka olona, fa resaka rafitra, tsy ampiharina sy lalàna, tsy ampiharina ny mahatonga atsika lasa tsy nandroso eto amin'ity Madagasikara ty. Ka zay nieritreretana hoe inona ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao. Satria lasa ho sahirana atsika mianakavy. Zay ho azy entina mifoko le izy satria samy mitondra teto. Nisy merina ny président ela be teto, nisy côtier président ela be teto, nisy merina premier ministre ela be teto, nisy côtier premier ministre ela be, misy membre ny gouvernement premier ministre ela be teto, misy député sénateur samy ka zay zavatra zay zany no ijerentsika hoe ahoana amizay zany ny principe de répartition en fédéralisme. De mizara roa io, misy ny antsoina hoe principe de subsidiarité, de misy ny principe de compétence. Inona ny any fédéral, inona ny fédéré. Fa marobe izy teo ny tantaraiko, fa atao tsikelikely. Inona zany compétence exclusive ny état fédéral? De mitenena atao le diplomatie, ny représentation internationale, sy. Inona ny compétence exclusive omenan'le région na province zay ho fédérena, atao province état fédéré. De inona ny compétence partagée, inona ny zavatra itovizana, inona ny iarahana cadre juridique iarahantsika zany. Iarahana mamakafaka, iarahana manao, iarahana manatanteraka. Mila jerena daholo zany zavatra rehetra zany dikan'izay, manomboka amizao de efa dresseo les constitutions fédérales sy ny constitution fédérée sy. Fa ny zavatra tokony fiarahana zany de misy ny antsona hoe compétence restreinte à l'état fédéral. Unité nationale, sy maintsy ny avy ety ambony ety amin'ny état fédéral manao zany, souveraineté nationale, solidarité, sy mba tsy ampitsara bazana atsika eto. Ahoana ny resaka domaine public, resaka tany, sy. Ahoana resaka défense, fiarovana. Samy manana ny fiarovana daholo ve ny état fédéré rehetra sy ny resaka samy manana ny diplomatie ve. Tsika zany tsy maintsy une seule armée. Fa sao de fa navakavaka ndray, miaramila avy ery io, de miaramila avy avaratra, de miaramila avy atsimo, na gendarme avy any atsimo, de gendarme avy any avaratra, na police avy any atsimo, de police any avaratra, sy. De ahoana an'ireo ilona reo, iza koa ny tompon'ireo.
satria 24 région izy io sy ny sisa ireo hoe fiderena koa ny île Sainte Marie sy ny sisa sy ny île Zepars azadino de eto ny risque monnaie sy ny douane ialao ny samy hanao vola isaky ny état fédéré satria lasa 24 izy raha région 24 monnaie zany de raha 6 province no ataontsika hoe état fédéré de 6 monnaie sy azo atao zany samy hanangana ny volany de ny marché unique de ny volantsika vola ariary de ny douane sy ny resaka fampidiran-javatra sy ny sisa tokony lalàna ray ihany fa sy isy la douane-nareo sasany ihany na la douane ranona sasany na la douane sasany afaka mampiditra roro afaka mampiditra cannabis afaka mampiditra arma tsokotsoko afaka mamoaka volamena tsokotsoko sy ny sisa non resaka nationalité on est tous malgaches na malagasy on est tous malagasy mba ialany am'le malagasy de resaka fifindramonina tsy mila passeport za avy any Thomas na mandeha Tananarivo na avy Tananarivo andeha sy ny sisa carte d'identité carte nationale d'identité mafana l'état taloha mamiteny carte d'identité CN fitenenana azy fa CNI carte nationale d'identité seul passeport zay tsy mila visa sy ny sisa misy nitsino justice suprême égalité devant la loi cour suprême fédéral zany sy misy petraka ty Tananarivo ty de misy ny cour de cassation de misy ny conseil d'état fédéral de misy nefa ny conseil d'état any sy ny cour suprême fédéré tokony misy zay de misy nitsino principe de péréquation région riche aide les régions pauvres zay manana zany manampy fa tsy hoe nareo de ataony boycottenay nareo fa satria fa ela nanaovanareo azy sy ny sisa zany tokony elatsika zany de ahoana le grand réseau le lalana misy zany ny route fédérale zay compétence exclusive ny état fédéral izy manamboatra azy de misy ny route fédérée de misy ny énergie aona io télécom backbone iny sy ny sisa io zany resaka barazy volobe io zany zavatra itambarana inona mo ty ato andekaleka io itambarana daholo ny zavatra salamy énergie zany tsy tokony hoe énergie fa afaka manana ny azy spécialement ny état fédéré fa misy zavatra tokony itambarana sy sarisarahatra satria hapiady etsika de inona amizay le compétence exclusive omena ny l'état fédéré ao ny éducation santé police justice tokony misy justice première instance amizao nge misy amin'ny faritra sisy fitsarana ahoana ny hetra ahoana ny lalàna rehetra mifehy mariage sy ny sisa satria tandremo fa tsy azo atao raha fa ny loi fédérale miteny hoe tsy azo atao mampanambady mineur de ny sasany tena aminay ranga misy ino aby sy ny sisa sasany hanao be saboana hanao dinamena vozy tsy mety zany fa raha au niveau fédéral miteny hoe tsy mety ny mamono olona de tsy mety ny peine de mort de samy tsy mety daholo aloha de ahoana les ressources naturelles sy ny sisa ao ny culture sy ny langue ohatra zao avy de gozo mampianatra ny zareo de ray roa telo efatra dimy de le n igny tsy n ao izy fa tsota zany 6 zany mila jerena daholo zany langue zany sy ny sisa ny fombandrazana taom-baovao malagasy taom-baovao fédéral sy ny taom-baovao fédéré sy maintsy sisa zay ona ny aménagement du territoire urbanisme permis de construire route régionale sy maintsy misy ny route fédérale sy misy ny route fédéré sy ny sisa inona daholo ahoana ny resaka port oe zay le compétence exclusive na état fédéré ny état fédéral fa nitenenina teo zay le global de misy amizay ny compétence partagée resaka environnement samy miara ny tontolo iainana koranga de resaka asa mitovy kosa ny SMIC de resaka enseignement supérieur eo zany mila ilana sady diplôme ny état fédéré fianaratsoa ty de tsy ekena état fédéré aty Tananarivo aty raha fa hitady asa non ray ihany diplôme universitaire samy reconnu au niveau national zany daholo mila ilana resaka sécurité io misy veny gendarmerie fédérale de misy ny police fédérale de misy ny armée fédérale de misy ny tsaiko tsony de zay mahatonga ny olona misy FBI CIA de misy ny police de police sy ny sisa inona ny piège tokony alana fandrika tokony alatsika zany de ny resaka le tsy fitoviana piège des inégalités satria nalamanga tsy hotratra zany izy raha araka infrastructure Tamatavy tsy hotratra zany no fananana ny poro mazengamy ho sahirana toliara mo de io retardateur io saiko nefa misy ny QMM io izy tamatavy zao efa misy ny poro de mbola misy ny Dinatek sy ny Sembatovy de ny sasany ahoana fianaratsoa inona mbandrao ino misy ny lalamby igny FC
de misy ny sud-est igny sisy nefa ny sud-est koa hanana ny état fédéré koa izy raha atao par région io fa raha atao par province moa izy de raha eo zareo io découpage nataony Galiny io zany manahirana atsika eto satria misy katsakatsanana de misy tokony tsy hitovy de misy tokony tsy fangaro ny district nefa lasa tafangaro de anjaratsika zany mijery hoe ovana indray ve ny composante les districts sy ny commune anatin'ny le province sy anatin'ny le région samy mijanona amin'io sika de samy manao ny raha de misy amizay le piège ethnique mila ialatsika ry zareo hoe maire-na côtier zany fa tsy zany tsony tokony atao eto fa samy malagasy 18 ethnie de ona ny fomba hijeretsika azy de ao amizay moa le piège de coup iny fandrika amin'ny resaka coup 24 parlement raha ohatra ka 24 état fédéré 6 parlement raha ohatra ka 6 province 24 gouvernement raha ohatra ka ny région nitondratsika azy 6 raha ohatra ka faritany nitondratsika azy 24 cour suprême raha ohatra ka ny région nitondrana azy 6 cour suprême raha ohatra ka faritany 24 fois coup zany salam zany antany olona firenena nanao azy fa ny olona fa nanomboka fa tsika zany mbola tsy nanomboka de zay ny manahirana atsika eto hamaranako azy de tsotra raha lasa état fédéral Madagascar de fédéralisme ina zany no ampiasaitsika fédéralisme symétrique hoe mitovy amin'ny États-Unis d'Amérique sa fédéralisme symétrique mitovy amin'ny Canada sy Espagne satria raha vao symétrique izy mitovy amin'ny USA de tokony hitovy daholo zany région ny faritany zay hanaovana ny zay atao état fédéré mitovy ny avantage sady simple le izy mba hialana amin'ny explosion de inégalité mba hialana amin'ny sasany hoe zay tena hiala fa tsy maheva ho gasy tsony tandreo fa zany ny ataony sasany io sady amin'ny Sainte Marie sy Nosy be zao mety risque zay fa tia zay izy velany mitsaka mandeha aminay ity zay tsy gasy tsony de raha fa handeha ty nareo gasy manao passeport manao visa zay zany le elasitsika zay resaka sécession zay satria mety hisy ny guerre de sécession hapiady etsika sady amin'ny zavatra fa nisy ela be tany États-Unis d'Amérique fa fédéralisme symétrie sady amin'ny Canada sy raha de misy samy hafa ny statut tanao raha fa hipetraka Québec zay hipetraka izy de hafa ny statut mipetraka Québec de hafa ny statut mipetraka ry moramora mipetraka ambany volo agny fa raha fa Québec sy ninona de sarotra be ny mahazo visa sy ny sisy de misy amizay ny risque ny fialonana ny fampialona amizay ny samy amin'ny état fédéré fa maninona ranona zao verina million d'ariary zao ny clone lavani de kotezitra ny fialina ny sasany kazapika ray camion mitovy amin'ny vanille raiky lao zany daholo le izy de anjaratsika amizay ny eritreritra fa fanokafana débat zay igny nataoko mba hotsika malagasy mba hotsika fa azaintina mifoko aloha le izy de azaintina mifakahalanana fa erreur atsika rehetra zay ny fandimby teo ny tsy nizara zay mpitondra ny fandimby ny tsy nizara le fahefana de lasa sahirana atsika erreur atsika mifandimby mandimby zavatra diso fa tsy mahasahy manitsy ny zavatra diso ohatra zao centralisation de misy ny déconcentration de misy décentralisation ito Madagascar reny misy ny antsina hoe déconcentralisation inona ny antony collectivité territoriale décentralisée ny région nefa tendrenareo ny gouverneur tsy mety le izy tokony fidina de nivigny zany fandimbiasana hatramizay fidina sy fokotany de zao zy fotendrena ndray nefa anatin'le lalàna any miteno ny olona 80 taona mivory feno 80 taona mivory de mifidy manao tsangatanana ny ho lehibe ny fokotany any le fokon'olona zany de aveo tendrena anaovana arrêté fotsiny le izy na arrêté ny maire na arrêté ny lehibe ny district na arrêté ny préfet fa tsy zay fa tendrena de sorona fotsiny fokotany misy tokony misy mandat zany lehibe ny fokotany tany ny sasany fa 50 taona mbola eo se fokotany sy ka anjaratsika zany mieritreritra toko lasy topoko vavy de zay ny avy aty amiko somary lavalava raha misy zavatra tsy tianareo de ahitsio amin'ny commentaire zay tsy nanaovako azy direct eo so de hapiady itsika amin'ny commentaire eo de misy manopa sy ny sisa fa ataoko salamo zao izy de avy teo partageko de namanopa nareo tsy inona fa tamin'ny fo madio feny fitiava tanindrazana zay ny nandefasako ny le hira fitiavana tanindrazana teo ary mbola le hira ndray no hamarana anazy rehefa avy eo fa de zay ny avy aty hoe mila fifankatiavana atsika mila réflexe de sorona le resaka zarazara anjakana satria ny mpanjanaka ny teny anio côté merne na merina côté na zahay fady merina de zay fady côté sy ny sisa tsika fa samy malagasy
fa raha te iroso de araka ny saina sy ny teknika nampianarina teo no irosoantsika am'le resaka état fédéral sy ny état fédéré, fa tsy resaka fifankahalanana ny resaka fifaninanana resaka tsy fantako hoe na iza le zalahy igny ndray teny azy zany teny teo hoe raha hanao de tombo, rehefa tsy hanao de partageo le fahefana amin'ny anatin'le état unitaire décentralisé, de natao le décentralisation effective, de mifanaja atsika samy mijery zay fahefana rehetra zay omenan'ny faritra, omenan'ny commune tsirairay, omenan'ny faritany tsirairay. Raha atao moa le état fédéré sy l'état fédéral atao fa tsy vita moramora io, mila tomboka le izy rehefa atao de tomboka atao apitiavana sy ny teknika de aza menatra manontany ilay teknisiana, tsy mamenatra zany satria zay ny anarany io izarana ny zavatra sahala am'izao ka de makasitraka tompoko lahy makately na tompoko vavy somary mba andany megana arao kely hainon'le hira satria zay le hira original tam'izany andro zany, maneho fitiavan-tanindrazana, maneho fa maharay ny malagasy, mampijoro ny tanora, mampijoro mampieritreritra ny olon-dehibe, mampijoro ny mpanao politika, mampijoro ny tsy manao politika, misy ny tsy manao, misy ny olo mpivavaka, misy ny silamo, zany daholo unité dans la diversité. Samy manana misy 18 etiny, 80 ny foko eto, misy fivavahana marobe, misy fiangonana marobe, misy sekoly marobe, misy fomba fiteny marobe, ka de magnano velomantsika jiaby, manao velomantsika rehetra de veloma aby zalahy.